dia zahana fotsiny zany le izy a tsy ho maina be. Le menaka sy le sira leo amin'le hamana anazy satria le izy kavena dia mba hidina tsara amin'le tendany a dia manampy amin'le satria foie gras le resaka eto dia manampy amin'le maha-gras anazy zay le izy. Efa ela zay zao fa efa taranaka fahatelo amin'izao fa manam-borona izao satria indry dadanay indry bebeanay zany no tena nanao anazy teto voalohany e. Saveur foie gras dia entreprise familiale orinasa fianakaviana dia ao an-trano ihany zay miasa satria zay miezaka mitazona trano maha-artisanal an'le vokatra a dia raha tia be eny zay no miompy a dia ao Antananarivo kosa zay no manodina. Historique kely hoe ny vadiko no nanao resaka agro management dia za plutôt formation tourisme agroécotourisme dia rehefa niaraka izahay tamin'izay 2004 maninona no tsy lancena ny produit du terroir be zany dia nivoaka dia nanangana ny restaurant rehefa nandeha le restaurant tamin'ny 2004 dia sady tiany malagasy no tiany vahiny ihany koa dia izay nanomboka hoe misy vahiny amin'izay mijanona teto Behenjy nanomboka 2005 zany de bouche à l'oreille dia hoe andao hijanona Behenjy dia ny olona avy any an-tanahy hoe rehefa hivoaka kely ka dia dao ny Behenjy hihinana foie gras. Ny foie gras aloha misy anaky efatra eo mode de cuisson zany. Misy ny foie gras mi-cuit dia misy ny foie gras cuit dia misy ny foie gras poêlé ary misy ny foie gras au torchon tian'ny olona daholo. C'est bon? Très bon.